Mbola mpifaliana ihany nafanay miaraka aminao ary misaotra anao zay ny fidiny TV7 fois ho namanao amin'ity resadresaka ara-baiboly ahafantarantsika ny sitrapon'Andriamanitra ary zany sitrapon'Andriamanitra zany hitondra fiainam-baovao, hitondra fahasoavana, hitondra fitahiana ho anao. Hotohizana ilay fanazavana izay nangatahanareo tamin'ny fanontaniana samihafa sy ny remarque maromaro fa tsara foana no misaotra an'Andriamanitra ny amin'ny zavatra rehetra atao ary miantso ny fanamasina mba anatrika na izay na ianareo dia mba samy hatsapana zany fanatrehan'Andriamanitra zany amin'ny fanamasina. Vavaka zany ny apôstôly. Misaotranao Andriamanitra mbola afaka miantso ny anaranao dia ianao ilay izy hatrizay ary mandrakizay. Ianao nanao ny mazava dia nisy ny mazava. Mangataka zany fahazavana avy aminao zany Tompo mba hikasika sy atamenao na eto ary any amin'ny tokantrano any amin'izay rehetra mijery an'izao fandaharana zao mba hitoetra sady handeha amin'ny fahazavanao izay ary tsy hikasika anay na ny fahamahizinana na ny fiadin'ny fahavalo fa potehanay amin'ny rahan'i Jesosy sy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy anay reny fa ianao kosa dia hitantana anay mihoatra n'izay avy nandresy ho voninahitry ny anaranao amin'ny fiainanay zany amin'ny anaran'i Jesosy. Sotra ray. Amen. Fanampim-panazavana ihany izy ity ao amin'ilay toko fa 17 matoa apetraka ao anatin'ny baiboly dia tsara ny mandinika azy ary sambatra zay mamaky sy mandinika an'ity faminaniana ity fa tombotra zany andro ka ny fahatongavanay tsy zany tsy rehare, fahatongavanay tsy zany tsy hoe hitady olona, ny hatongavanay dia ilaza ny fahamarinana ny faminaniana avy amin'Andriamanitra zay nomenan'i Jesosy Kristy ary nampitondraina ny Jaune. Efa maty apôstôly Jaune dia entina indray zany ny fanazavana izany afatr'Andriamanitra zany. Vakitsika ary ilay izy ao amin'ny Apokalipsy toko fa 17 ny andininy fa 7 manao hoe indro ny hevitra izay misy fahendrena. Eto zany aloha ny Tompo dia mametraka mihitsy alohan'ny hamahana an'ilay kody apokaliptika dia fahendrena no apetraka Andriamanitra ho an'izay mandinika dia mandinika amin'ny fahendrena. Fina moa natao hoe fahendrena. Ny fahendrena dia fahatahorana an'Andriamanitra, fahatokisana an'Andriamanitra, finoana an'Andriamanitra mitondra fahatokiana lalina. Ka raha mandinika an'ity apokaliptika zay, apokalipsy zay tena milaza ny zavatra ho avy dia ozy ny baiboly hoe indro ny hevitra izay misy fahendrena. Na izy manome an'izany na itsika izay mandray an'izy dia takina ny fahendrena. Ny loha 7 dia tendrombohitra 7 izay petrahany raha vehivavy ary mpanjaka 7 ireo efa hita foana zany fa papa anankidimy no nitondra ny fiangonana tamin'ny fotoanany 1929 nakaty ary efa lavo ireo papa 5 ireo, Pie 11 ny voalohany ary Jean Paul Ier fahadimy efa maty am-perinasa. Fa manomboka amin'ilay fahenina dia lazainy hoe ny anankiray kosa mbola eo ihany, tsy midika zany hoe ity faminaniana ity dia mametraka ny papa Jean Paul II ho namany velona foana. Tamin'ny fotoana zany i papa Jean Paul II zany nihita ny faminaniana miasa fa rehefa tonga ny fahafatesan'ny papa Jean Paul II dia namany maty ihany izy na dia mbola nakarina avy any amin'ny lavaka indray izy mba ampiakarina sy hosorana amin'izay hevitra everiny ny mpanao azy. Fa eo amin'ny fafito koa dia tena enjana amin'ny faminaniana tonga dia pilina ohatra ny famataranandro. Milaza hoe le anankiray mbola tsy ao fa rehefa tonga izy dia hitoetra kelikely vetivety. Benoît XVI ny papa mystérieux. Sarotra be ny mahakany Benoît XVI na misariny azy tsy tavela teo izy fa niala. Jereo tsara nieran'ny faminaniana fa miala vetivety izy dia miala vetivety dia tanteraka le izy. Fa tsy Benoît XVI ny resantsika fa le fahavalo resako tamin'ny farany teo fa tsy voatonona ho loha, tsy voatonona ho mpanjaka, tsy voatonona ho isan'ilay tendrombohitra ity papa François Ier ity fa nametrahana azy dia hoe ny bibidia. Ny bibidia
io zany nitsarajegatsika satria ny andiny faraika ambfolo de milaza izy manao hoe ny biby ty zay fahitanao de izay teo ihany ary tsy eo zao dia izy namany fito mahavalo azy ka hoany ho lasany mifandringana zany hoe fahaverezana andao jerentsika tao amin'ny baiboly hoe aiza ho aiza ny amin'ny lalan'ny tany na ny tantaran'ny tany ity ho lasa mifandringanany ity manasanao amaky ao amin'ny faminaniany daniela mpaminany daniela izay nahita fahitana ny amin'ny tantaran'ny tany hatrany amin'ny farany hatrany amin'ny fandravana daniela toko faharoa dia ngamba tsy voavakytsika eto fa tonga de fitinina fotsiny le izy tataka an'izao no anatin'ny daniela toko faharoa nahita fahitana sy nanonofo ny mpanjaka nebokadnezara babilôna zany tamin'ny taona 650 avant Jésus 605 avant Jésus-Christ ka hatrany amin'ny 562 avant Jésus-Christ napatahotra azy le fahitana de natsona daniela mpaminan'Andriamanitra de zao ny fanazavany daniela n'le izy lay mpanjaka nanofy tsy nafantatra n'le nofy tsy natadidy fa daniela ny amoaka n'le nofy sy ny hevitry le nofy de tahaka an'izao le izy nahita ianao mpanjaka ozy taminao natory saryn'olona ngeza be mampatahotra ary ny lohan'zany sary zany dia volamena ary eo amin'ny tratrany dia volafotsy eo amin'ny valahany dia voalaza fa varahina ary eo amin'ny tongony midina dia vy ary ery ambanimbany ery vy sy tany manga raha mbola nijery ianao mpanjaka hoy daniela de nahita vato anankiray tsy nendahan-tanana ny alina tamin'ny tendrombohitra de nanidy ny vato io ozy izy daniela tao anatin'le fanazavana n'le nofy de nenjera teny amin'ilay tongony misy vy sy tany manga zany hoe any amin'ny ratsa-tongotra de nirodana ilay sary lehibe hitanao ary lay vato hitanao niala avy amin'ny tendrombohitra fa tsy nendahan-tanana di hitanao fa lasa lehibe ary nanenitra ny tany marina ny nofy ary tsy maintsy hoto ny heviny raha jerena zany io tantara io de zao hoe tantarany fizotrany tany ka i nebokadnezara mpanjaka ny babilôna no mpanjaka voalohany nanaraka azy le takan'izao lay volafotsy médiane sy persiana ataon'ny olona am'izao fotoana zao hoe Iran sy Irak manaraka azy ilay varahana dia grika Grèce no filazantsika azy filaza ny vazaha azy ary eo amin'ny femidina vy dia Roma fanjakana de eo ary ambanimbany loalika midina iny vy sy tany manga dia tsy izay ihany ko zany fa Roma vy fanjakana sy tany manga fivavahana tamin'ny fanjakan'ny Roma zany no nisy ny fifangarona ny ara-panjakana sy ny ara-pivavahana fa daniela nylaza hoe miezaka ozy izy lay tany hipetaka amin'le vy fa tsy mety ikambana tahaka ny tsy fetezany tany sy ny vy arabaky teny ikambana de tsy nety ozy tamin'iny fotoana tsy napety azy iny tamin'iny fotoana iny mihitsy ny nahitany daniela n'le vy le vato tsy nendahan-tanana ny enjera teo amin'ny toerana io Roma ny fanjakana manjaka am'izany ary miezaka anaparitaka ny fivavahana katôlisisma izay lazain'ny mpaminany aty hoe tsy mety ikambana ao amin'ny toko faharoa amin'ny daniela de vakiko ny andininy faefatra amby efapolo manao hoe ary amin'ny andron'ireo mpanjaka reo Andriamanitry ny lanitra dia hanorina fanjakana izay tsy horava mandrakizay ary izany fanjakana zany tsy avela ho an'ny olo-kafa fa ireo fanjakana rehetra ireo dia ho torotoroniny sy ho levoniny fa izy kosa hitoetra mandrakizay fa toy n'le nahitanao ny vato nendahana tamin'ny tendrombohitra nefa tsy nendahan-tanana sy ny nanorotoroniny ny vy sy ny varahany sy ny tanymanga sy ny volafotsy ary ny volamena dia ampahafantarin'Andriamanitra lehibe ny mpanjakany amin'ny zavatra ho avy ratrizay marina nofy ary tsy maintsy hoto ny heviny maty Nebokadnezara tsy nahita ny farany fa zasy ianao no ahita ny farany
ka ny papa izay mitondra n'ilay vy sy tany manga ity fahavalo ty no lazainy hoe ho any amin'ny fandringanana. Zao zany io eo amin'ilay fotoana ny tsy tanteraka amin'izao fanim-potoana resahako zao dia ny hoe ho lasany amin'ny fandringanana oviana ilay vato tsy ny endan-tanana hita amin'ny mpaminany Daniela ka nylazainy hoe tsy maintsy ho toy ny heviny ny tanteraka. Raha atao mazava n'iny resaka tsorona dia tsotra zany. Jesosy ilay vato tsy ny endan-tanana avy any an-danitra mamely ny tany zay rehetra monina eo aminy ka eo amin'ilay vanim-potoana isiany visy tany manga no amelezany azy. Misy an'ilay ratsa-tongotra folo le firenena folo. Izao vanim-potoana iainantsika izao mitanteraka zany. Raha efa tanteraka aza ilay mpanjaka fahavalo hoe bibidy fito namany valo namany fito azafady efa eo le vato sy ny endan-tanana tamin'ny fahavelony Jesosy dia nametraka tsara ny famantarany amin'ny fiaviany eny amin'ny raha ho any lanitra. Arisan'ny lehibe ao anatin'izany teny zany manao hoe ho avy eny amin'ny raha ho any lanitra ny zanak'olona ary maso rehetra ahita azy fa na zay nandefina azy ary dia ahita izany. Eo zany tsika niditra amin'ny fandarana rehefa avy eo ny hoe inona ny tsy ampy mba hatongava n'ilay vato tsy ny endan-tanana amely sy anapodika sy anorotoro n'ilay lo volamena sy ny varahana sy ny vy sy ny volafotsy sy ny varahana sy ny vy sy ny visy tany manga izay misy an'ilay mpanjaka na le papa amin'izao fotoana izao voalahatra ho fahavalo na amin'ny fito ka voalahatra ho any amin'ny fandringanana. Manasanao aho arao lay aorinan'ity fa tsara kokoa ny tsy nanaraka an'le faharoa toy izay mandingana an'le fahaefatra. Misaotra anao aho tianao Jesosy mahereza veloma tompoko.